nanambara ny fahavononan'izy ireo iverina ampianatra kosa ireo mpampianatra pikaroka raha vatany voavitan'ny ministera rontotana sony ny taratasy manome ny antoka ho fampiarana ny fitakian'izy ireo manazava ny andinindiny ny filohan'ny CCS Andriamatoa Tiny Ralambo Manana sy ny filoha lefitra Frederika Rakoto Malala. Raha fitinina dia misy andalana telo lehibe azo tsorona ao anatin'io résolution io. Ny voalohany dia mitaky ny CCS ny anisiavan'ny ministre ny enseignement supérieur sy ny ministre ny finance ny lettre d'engagement izay manome assurance fotsiny ihany ny mpampianatra pikaroka momba ny ireo lalàna na décret 2009-12-14 12-15 ary 12-16 ireo ny fanatanterahana fampatsiahivana fotsiny ihany koa fa tsy voatery hoe ho tanterahana arabola avetrany fa misy ny atao hoe consensus. Manaraka izany ny andininy faharoa dia mitodika avetrany any amin'ny fitondram-panjakana izay mitaky ny fanehoana na ataontsika amin'ny teny frantsay hoe bonne volonté avy any amin'ny fanjakana izay fanatanterahana ilay différence an'io marika raha vaovao io ny volana jolay ihany. Vatany vao vita sony ilay lettre d'engagement na hoe ataontsika hoe fanomezatoky ary voaray ilay atao hoe hors mécano ilay mois de juillet, zany hoe efa ny différence an'le mois de juillet sy ny karama mois de juillet fa voaray ilay différence kely io zany no andrasan'ny mpampianatra pikaroka izay marika fa hoe fitondram-panjakana dia anatanteraka an'izay zoan'ny mpampianatra pikaroka zay ny volana jolay ihany dia mandray ny andraiky ny avy hatrany mpampianatra pikaroka mandray ny asa amandraraha izay sahany tsirairay avy. Ny fanatona zany de misy foana hatramin'izay ka zay indrindra anie le fanatonana ndre tsy tokony ifanatona mandritry ny herintaona. Raha ianao hoe raha ifanatona mandritry ny herintaona roa taona zany zao ny fanatona ka ifankahita isan'andro ao fanatona fampiresaka tsisy action dia angamba mety ho any fa le action am'izay zany zao mba tadiana satria fa roa taona angamba zay ny fanatonana foana fa na izay zao raha mbola tsy mitsahatra foana mifanatona mifampiresaka hoe aiza ho aiza ny anaovana an'ity zavatra ity.